hoentina tokoa eo anatrehany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana aho lazaina fa tsy manaja ny fifehezana ny vondrona antoko na ny antoko zay misy ahy. Ny sombavam-bahoaka anankiray dia tsy mahazo mivadika amina vondrona antoko politika ka mety hoe miditra amina vondrona antoko politika iray hafa akoatra ny nahalany azy. Fanehoan-kevitra no nataony ramatoa présidente ny Assemblée nationale Christine Razanamahasoa. Déjà aloha ireo député ireo tsy mahay lalàna nefa nisy mpanao lalàna. Andrajolo zany efa vaty maty zany, efa vaty maty zany. Nesorina tsy ho solombavam-bahoaka intsony Christine Razanamahasoa taorian'ny fitoriana nataony solombavam-bahoaka Velotsara Paul Père azy. Nesorina ihany koa tamin'ny mahaloholo azy Hermanana Razafimahefy taorian'ny fanampahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Izay ny vaovao misongadina androany. Manoloana an'izany raharaha mahakasika ny fitorianan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa izay nataony solombavam-bahoaka Velotsara Paul Père izany anefa dia maro ny namoaka ny heviny mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny firenena indrindra fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana toa ny Fanny Soerinaivo sy i Kotlila Maitsoambo izay mpisintona lakolosy. Naneho ny heviny ihany koa anefa i Lalatiana Rakotondrazafy izay ministry ny fampianarana sy fampiofanana arak'asa izay mifanohitra amin'ny tenin'izy mianadahy ireo. Alohan'ny idirana lalindalina kokoa ny resaka nataon'izy telo reto dia ndeha aloha ampatsiahivina kely antsika ny fanambarana ofisialy navoakan'ny ramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa momba an'izany resaka izany. Nanamafy moa i Christine Razanamahasoa fa noho ny fanehoan-keviny izay heverino marina sy amin'ny fomba fijeriny no antony nitondrana azy teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay nahatonga azy nesorina tsy ho solombavam-bahoaka izao intsony ankehitriny. Hoentina tokoa eo anatrehany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana aho lazaina fa tsy manaja ny fifehezana ny vondrona antoko na ny antoko zay misy ahy. Ny antony dia ilay hoe tsy nanaja ny fanekena izay natao ary ny anton'izany moa dia ny fanambarana izay ataoko na ny kabarina ataoko izay manambara ny marina mijoro amin'ny fahamarinana. Rehefa tena dinihina tsara raha araka ny nambaran'i Christine Razanamahasoa dia tsy manaraka ny fenitra mazava akory ny prosedura natao mpitory amin'ny fitondrana azy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay azavainy ao anatin'ny horonan-tsary izay arahantsika rehefa avy eo. Mivoana tanteraka amin'ny lalàna ary indrindra koa moa fa na ilay olona nampiditra an'ilay fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana i Velotsara Paul Père io aza dia tsy nanana fahefana akory hanao izany fitoriana izany. Eno tsara ary izao fanambarana izao. Raha ny prosedura atao amin'izany fanenjehana zany dia tena prosedura tsy manaraka ny fenitra akory voalaza ny lalàna satria voalohany indrindra heverina ho toy ny député tsotra ny tenako kanefa mbola filoha ny anteniera pirenena averena ho député tsotra aloha ny filohan'ny anteniera-pirenena vao zay vao ampiharina aminy koa ilay fanalana azy tsy ho député intsony. Ary ny prosedura rehetra izay natao moa dia mivoana na ilay olona manipiditra any ilay fitoriana ilay taratasy eo anatrehany haute cour constitutionnelle aza dia nandika koa ny procédure satria izy io misy ny rappel à l'ordre indromisesy ary rappel à l'ordre express fa tsy ambava kory.
mampafantatra antsika vahoaka malagasy rehetra ihany koa i Christine Razanamahasoa fa norohana tao amin'ny antoko TGV Mapara ny tenany ka tsy misy ifandraisany amin'io antoko itsony izy ka tsy tokony ho voafeny izany fitsipika fifehezan'ny antoko izany itsony izy enoyane ary tiako ny mampahafantatra fa tsy misy mampifatotra itsony amin'ny antoko izay antoko nisy ahy teo aloha ny TGV Mapara izany satria efa nandray fanapahan-kevitra reo noroahana tamin'ny antoko araky ny voalazako teo ka tsy misy izay mamehy ahy amin'ny itsony ka ilazana fa hoe voafehy ny fitsipipehezan'ny antoko raha nanambara nanapongatra ny tena marina nanohy ny fahamarinana sy napetraky ireo ray aman-dreny ho ray aman-dreny koa lehibe amin'ny firenena tamin'ny asabotsy teo dia izay koa no mahatonga an'izao fampidirana ny fanesorana ho solombavam-baoaka izao. I Lalatina Rakotondrazafy izay ministry ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika ankehitriny kosa nefa etsy ankilany dia manizingizina ny mifanohitra amin'ny tenin'ny Christine Razanamahasoa rehetra. Voalohany indrindra raha araky ny nambarany dia tsy manana fahefana hivadika amina vondrona antoko politika ny solombavam-bahoaka iray ankoatran'ny antoko nahalany azy. Toy izao ny fanazavany an'izany. Ny solombavam-bahoaka anankiray dia tsy mahazo mivadika amina vondrona antoko politika ka mety hoe miditra amina vondrona antoko politika iray hafa akoatra ny nahalany azy autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Raha ohatra misy an'izay fivadihana izay dia ny fanesorana azy tsy ho solombavam-bahoaka d'échéance en tant que député, pas en tant que président, pas en tant que membre du bureau permanent satria izay ny resaka vadika zareo no anesorana anao fa amin'ny mahasolombavam-bahoaka anao ary ny fitsarana avy malalam-panorenanao izy no manao an'izay fanambarana ny déchéance izay. Manaraka izany dia mbola namafisy ny Lalatina Rakotondrazafy ihany koa fa tsy maintsy manaraka ny zotra politika an'izay vondrona ny tokony ilatsahana ny solombavam-bahoaka iray. Mamela belatra an'izany amin'ny fomba mazava kokoa izy ato anatin'ity ampahana horonan-tsary ity. Matoa ianao ny safidy an'ity vondrona antoko politika ity nidiranao tao anatin'ny candidat ilatsahanao vidinao solombavam-bahoaka dia tsy maintsy manaraka ny zotra politika izay safidiny ho vondrona tokony ilatsahanao io zany ianao zay le hoe discipline de parti resantsika fa izay mihitsy ny dikany hoe raha mivadika zany ianao miala amin'izay zotra politika na ligne de conduite politika apetraky ny vondrona politika nalany ianao zay dia tsy tokony ny solombavam-bahoaka intsony ianao satria mamitaka an'le vahoaka ianao ny dikan'izay satria ianao raha nilatsaka dia niteny hoe za anohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 kanefa ianao rehefa avy eo mivadika amin'Andriamatoa Andry Rajoelina mamadika azy ary mandeha mihitsy mizotra makany amin'ny fikasana anonganana azy dia mazava ho azy zany fa niala tamin'ilay ligne de conduite politique napetraky ilay vondrona antoko nahalany ianao zany ianao zay tompoko ny motif na antony nanaovana ny fangatahana ny déchéance ho Andriamatoa Christine Razanamahasoa. Fahatelo, mbola araky ny fanambarana navoaka ny Lalatina Rakotondrazafy ihany dia tsy fanalana ny Christine Razanamahasoa tsy ho mpikambana ao amin'ny birao maharitra hoy izy no natao teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ihany koa hoe tsy ho filohan'ny anteny miera-pirenena mihitsy ka aminy dia tsy mitombina mihitsy ny filazan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena hoe esorina tsy ho filohan'ny anteny miera-pirenena mihitsy aloha izy izay vao esorina eo amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ary tsy misy an'izany mihitsy ao anatin'ny artikla 72 hoy Lalatina Rakotondrazafy. Eno indray ary zany fanazavan'izany. Tsy resaka fanalana Andriamatoa Christine Razanamahasoa tsy ho mpikambana ao anatin'ny birao maharitra na tsy ho filohan'ny anteny miera-pirenena mihitsy tompoko no natao teny anivon'ny fitsarana avy lalam-panorenana. Tsy mitombona mihitsy zany hoe tokony esorina tsy ho président ny Assemblée nationale izy aloha izay vao esorina tsy ho député. Tsy misy an'izany ao anatin'ny article 72 manasa an'ireo olona izay mamadika an'izany resaka izany mba hamaky tsara ny voalazany eo andininy fa roa amin'ny fitopolo io tsy misy mesure d'exception ao natao an'ny mpikambana ny birao maharitra na natao an'ny président ny Assemblée nationale fa rehefa mandika ny ligne de conduite politique ny antoko vondrona antoko politika na ny antoko politika izay nahalany ianao tsy ho solombavam-bahoaka anao ianao dia azo esorina
tsy ho solombavam-bahoaka, tsy hoe président de l'Assemblée nationale na membre du bureau permanent fa azo esorina tsy ho solombavam-bahoaka. Ho fanampiny zany filazana zany dia nanazava ihany koa ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy niala tao anatin'ny vondrona toko IRD ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa. Tsy nanao fanambarana mihitsy hono izy hoe hiala tsy ho IRD intsony, ka noho izany dia mbola voafatitra ilay fifanekena ny fanaovan'izy ireo tao amin'io vondrona toko io. Ny indro kely anefa raha araky ny voalazan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo tao anatin'ny horonan-tsary izay misy ny fanambarana ataony dia ny antoko no nandroaka azy tao. Izao ary no nambarany Lalatiana Rakotondrazafy. Aoka tsy avadika ny resaka. Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy niala tao anatin'ny vondrona toko IRD mihitsy. Raha ny lojika zany raha izay zavatra tenenin'izay dia tokony hoe nametra-pialana tsy ho IRD intsony izy rehefa niesoriny TGV tsy ho anatin'ny antoko misy azy ireo intsony. Raha lojika amin'ny tenany izy mampiasa n'izay argument izay amin'izao fotoana izao satria misy solombavam-bahoaka inge zao rehefa nivadika dia tonga dia niala tsy ho IRD mihitsy fa izy ne tsy nientsika na indray mandeha hoe zay hiala tsy ho IRD nitazona amin'ny maha IRD azy foana izy dikan'izany mbola voafehan'ilay coalition alohan'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 izay nandaniana azy sy nakandida azy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zany Ramatoa Christine Razanamahasoa. Izy zany dia mbola tao anatin'ny coalition IRD ka zon'ny coalition IRD no manala azy tsy ho ao anatiny tsy solombavam-bahoaka intsony amin'ny anaran'ny IRD tsy solombavam-bahoaka intsony mihitsy rehefa nivadika tamin'izay ligne de conduite politique izay. Nolazain'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ihany koa fa tsy tranga vaovao ty zavatra ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ity, tsy vaozao izy no nanao sahala amin'io ataony ankehitriny io hoy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy. Mitady hevitra te-hijanona eo amin'ny seza fotsiny izy hoy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ary tsy vitan'izany fotsiny ihany fa mbola te hanala ny filoha Andry Nirina Rajoelina eo amin'ny toerany ihany koa i Christine Razanamahasoa raha araky ny nambarany. Tsy voazao ane, tsy voazao Ramatoa Christine Razanamahasoa nanao an'io nataony io. Ny olana taminy ane dia mazava te hanala ny filoha Andry Rajoelina izy izay mbola voafidim-bahoaka farany teo. Ilay processus démocratique mihitsy zany tediavin'ny torpillena efa hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ny teny hoe tsy mety ho fifidianana io. Zao indray izy te hanao fifidianana solombavam-bahoaka indray dia mitady hevitra te hijanona eo amin'izay toerana izay satria matahotra n'ilay fisedran'ny vahoaka. Maninona tokoa moa Ramatoa Christine Razanamahasoa raha mandeha miatrika ny épreuve des urnes, miatrika ny fisedran'ny vahoaka. Ary ny teny farany avy amin'ny Lalatiana Rakotondrazafy dia namoaka ihany koa izy fa i Christine Razanamahasoa mihitsy no efa nanao sahala amin'io zavatra mitranga amin'ny tenany ankehitriny io ary mbola mpandrindra ny vondrona toko politika mapary izy tamin'izany andro izany. Enoy ary izany tenin'ny Lalatiana Rakotondrazafy izany. Ny tantara tsy fanadino. Ilaina mbo ampatsahiviko Ramatoa Christine Razanamahasoa ve fa tamin'ny voalohany volana avrily 2024 izy tenany dia nanao requête en déchéance ihany koa tamin'ireo solombavam-bahoaka nisa 7 tamin'izany fotoana izany izay nivadika mapara 2 mapara 3 tamin'izany izy mbola mpandrindra nasionaly ny vondrona ny toko politika mapara mitovy tsisy valaka amin'izao hoe coalition IRD zao ny coalition mapara tamin'izany fotoana izany miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Raha ny hevitry fanirisoerina indray nefa no henoina dia nilaza izy fa tsy misy lalàna ain'ireo solombavam-bahoaka eto Madagasikara. Izay no tena anisan'ny olana lehibe voalohany indrindra misy eto amin'ity firenentsika ity. Déjà aloha ireo député ireo tsy mahay lalàna nefa nisy mpanao lalàna. Minimum des choses dia mba miofana dia minimum des choses farafahakeliny mamaky. Mahay mamaky teny velo i Paul Bert velo tsara. Ta tsy mahay mamaky teny ka alohany anaovanovana foana dia vakio aloha ny lalàna. Mifanohitra tanteraka ny fanehoan-kevitra nataon'ny fanirisoerinaivo sy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy teto satria amin'ny fanirisoerinaivo manokana dia tsy manaraka ny lalàna mihitsy ity fitondrana ny filohan'ny antenimieram-pirenena eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity na ny kely aza ary nazavainy manokana tao anaty horonan-tsary mihitsy moa ireo antony mahatonga an'izany tsy ho ara-dalàna.
Ny antony voalohany indrindra raha araka ny voalazan'ny Faniry Soerinaivo dia tsy solom-bavam-bahoaka tsotra i Christine Razanamahasoa fa chef d'institution sady filohan'ny antenimieram-pirenena sy filohan'ny Birao Maharitra. Tao anatin'izay dia nanararoatra nanazava ihany koa momba ny fitsipika amin'ny feny Birao Maharitra sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena izany i Faniry Soerinaivo. Araky ny taratasy izay nalefan'ny député Velotsara Paul Bert, izay zany ny anarany a, izay président groupement parlementaire na filohan'ny vondrona parlementaire IRD izay misy an'ny Christine Razanamahasoa dia nandefa fangatahana d'échéance ny président ny Assemblée nationale. Dia mieritreritra zany zareo hoe député tsotra io resahany io voalohany aloha président ny Assemblée nationale dia chef d'institution. Faharoa izy no mipréside ny Assemblée nationale sy ny bureau permanent, zany hoe izy no filohan'ny antenimieram-pirenena, filohan'ny député rehetra sy ny bureau permanent. Ao anatin'ny constitution dia voalaza ohatran'ny fifidianana an'izany filohan'ny Assemblée nationale izany. Tsy ny groupement parlementaire no mifidy ny filohan'ny Assemblée nationale fa ny député rehetra. Ny député rehetra ihany koa no mifidy ny membre du bureau permanent na ny Birao Maharitra ny Assemblée nationale. Arak'izany dia misy fitsipika ny mifehy an'izany bureau permanent sy président ny Assemblée zany, fa tsy hoe rehefa tsy mahafalifaly ny groupement na ny parti politique any dia asory. Ho an'ny Faniry Soerinaivo dia hita be ho izy fa tsy zakan'ireo mpanaradiany filoha Andry Rajoelina mihitsy ny fahamarinana izay nolazain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny fihemoran'ny Madagasikara nandritrizay 12 taona nangalan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona 2004 ka hatramin'izao izay. Amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy anefa dia manana ny zoany tanteraka i Christine Razanamahasoa aneho ny heviny raha araka ny voalazan'ny Faniry Soerinaivo ary indrindra ihany koa fa voarakitra ao anatin'ny lalàna mihitsy izany fanehoan-kevitra izany. Na dia tsy mitovy amin'ny vondrona tokony misy azy aza ny hevitra avoakany. Mazava ho azy fa tsy mahafaly an'zareo aloha zavatra nitenen'ny Christine Razanamahasoa hoe niemitra ny firenena nandritra 12 taona nangalany Andry Rajoelina ny fitondrana nanomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao tsika miteny izao. Ny fitenenany an'izany dia zany atao hoe moralisation politique. Amin'ny anarany tenany sy amin'ny maha-député azy dia mananjo izy hiteny heviny ny opinion ary voalaza ny lalàna fa afaka miteny ny hevitra ny député ary tsy azonao inquiéter, ne peuvent être inquiétés pour leur opinion na amin'ny teny gasy zany hoe tsy afaka tontoinina na ho samborina na ho tenenina izy hoe zay ny heviny, le atao hoe opinion zany io zay ny heviny. Karaha zay ny hevitry Christine Razanamahasoa hoe nandritry ny 12 taona tsy zavatra nanjary tao a Madagasikara ary niemitra ny firenena dia hevitra n'izay ary tsy voatery izy ilaza hevitra mitovy amin'ny groupement de parti politique fa manana ny zoany izy ilaza ny heviny. Manaraka izany ihany koa dia hita fa tsy nisy fahadisoana lehibe nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa ihany koa satria fanehoan-kevitra ihany no nataony ary tsy misy fandikan-dalàna nataony mihitsy na kely aza nandritra izany. Voalaza ao anatin'ny article 73 zany hoy i Faniry Soerinaivo. Enoy ary izao fanambarana izao. Tsy faute grave zay satria ny voalaza dia hoe raha manao faute grave ny membre ny bureau permanent ary ny président ny Assemblée nationale dia mila fantatra ina zay faute grave zay, ohatra nanodikotom-bola, ohatra namono olona, ohatra nanao infraction pénale na crime na tsy fantatro ohatrany hoe varotra franchise na ohatra hoe nanao abus de fonction na ohatra hoe
tsy haiko nanao zavatra mikasika ny corruption fa raha hoe nanao hevitra no lazana azy ho nanao faute grave dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàna ho faute grave ny fanehoan-kevitra indrindra ianao raha député ka eto zany dia mialatsiny amin'ny vondrona IRD fa mbola tsy azo lazaina ho faute grave ilay zavatra nataon'ny président ny assemblée nationale fanehoan-kevitra no nataony ramatoa présidente ny assemblée nationale Christine Razanamaso ka mafanehoan-kevitra zay dia article 73 elle ne peut pas être poursuivie, arrêtée, jugée à l'occasion des opinions qu'elle a émis amaflohany antemera-pirenena azy no nanaova ny fiarabanatratry ny taona tamin'io andro sabotsy lasa teo io ary amaflohany antemera-pirenena azy no nanehoany ny hevitra I Fanir Soerneve ihany koa dia niteny fa no esorina tsy ho ao anatin'ny vondrona IRD intsony ty filohan'ny antenimieram-pirenena ity ny volana desambra 2023 lasa teo. Ny vondrona nitoko mihitsy no nanala azy fa tsy ny tena no nametra-pialana. Ny dikan'izany dia tsy manan-kery amin'ny intsony ny fitsipipipehezana ao anatin'ny vondrona nitoko. Marina trano fa tena mifanohitra tanteraka tamin'ny voalazan'ny Lalatiana Rakotondrazafy izany zavatra nolazainy izany. Ny volana desambra lasa teo dia efa nasorony zareo tsy ao anatin'ny vondrona IRD izy. Dia ateoriana izany mbola miteny any hoe efa nasorony izy dia efa tsy ao intsony izy izany. Ry zareo no nanala fa tsy izy ny nanala ny tenany. Dia amin'izao indray izy milaza hoe mila asorony satria tsy ao anatin'ny vondrona IRD sa hoe inona ny antony. Eto zany na ny motif invoqué hoe tsy ao anaty vondrona intsony izy dia efa tokony tany desambra zany zay ary tsy izy niala fa izy nasorona. Ankoatr'izay dia nanazava ihany koa tamin'ny antipria ny Fanir Soerneve mahakasika ny hoe izavy no afaka mametraka fitoriana anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mazava be tao anatin'ity fanazavana nataony Fanir Soerneve ity zany fa misy fepetra manokana ihany koa mahakasika ireo karazana olona izay afaka mitory mivantana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary tsy maintsy mandalo dingana hafa aloha izay vao any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha toka olon-tokana toan'ity député izay nametraka fitoriana ity. Noho izany dia tsy mahafeno fepetra ahafahana mitory mivantana akory io député tokana izay nitory ny filohan'ny antenimieram-pirenena io amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka tokana azy. Ny dikan'izany dia tsy ara-dalàna ary tsy azo raisina ny fitoriana nataony. Raha ohatra saisine directe dia ireto avy ny olona afaka manao fitoriana eny amin'ny HCC. Autorités qui ont le droit de saisine, tout chef d'institution, le quart des membres composants des assemblées parlementaires, les organes des collectivités territoriales décentralisées, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, nani HCDDED. Atreto aloha zany tsy chef d'institution le nangataka. Mahatratra ny apa-efatry ny mpikambana ao amin'ny antemera-pirenena ve i velo tsara na dia milaza ary izy fesin'ny président ary araky ny teneniko mandeha any amin'ny déchéance na bureau permanent aloha zay vao mandeha any amin'ny HCC. Ajo tsara tompoko ny lalàna. Hatreto zany raha tonga dia nandeha any amin'ny assemblée ana tonga dia nandeha any amin'ny HCC le fitoriana dia tsy ara-dalàna. Tsy azo raisina satria tsy manana fahefana itory eny amin'ny HCC mivantana ny député tokana na ny député vitsivitsy. Nampatsiahivo ny Fanir Soerneve ihany koa ny andraikitra tsy maintsy tanterahan'ny antoko politika eto amin'ny firenena. Anisan'izany andraikitra izany ny moralisation sy ny compte rendu ny fandehan'ny fiainana politika eto Madagasikara. Raha ny zavatra nolazain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamaso i Fanir Soerneve dia tena tafiditra tsara tao anatin'ny andraikiny iny. Ka raha manazava izy raha manao tatitra amin'ny vahoaka aibe maso ny zava-misy politika eto Madagasikara na dia tsy mitovy hevitra amin'ny hafa aza dia tafiditra ao anatin'ny andraikiny daholo zany ka mbola tsy azo raisina ihany koa zany fitoriana napetraka eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany. Izao ny voalazan'ny Fanir Soerneve mahakasika an'izany. Ny
antoko politika dia tsy maintsy manana andraikitra, manana didy, anaja araky salamin'ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana, ny lalàna ary ny lalàna fitsipifehezana misy ao a Madagasikara. Mandray anjara amin'ny moralisation, tsy haiko filaza zany fa le zavatra nataon'ny Christine Razanamahasoa aloha dia moralisation de la vie publique, zany hoe manome moral hoe ahoana ny fandehan'ny fiainana politika ao Madagasikara. Manome ihany koa, zany hoe manome tatitra amin'ny vahoaka ny mikasika ny tontolo politika sy ny zava-misy politika. Ka raha milaza izy hoe tsisy mandeha amin'izay laoniny ny firenena nandritra ny 5 taona nitondrany Andry Rajoelina, nanonganany Andry Rajoelina fanjakana tamin'ny 2009 ka hatramin'izao, nanangalara ny fahefana tamin'ny 2018 mbola nilatsahany nefa izy efa tsy manana nationalité intsony tamin'ny 2023 dia moralisation sy compte rendu ny anaran'izany, dikan'izay tsy azo raisina fa tsy mitombona. Ny fomba fijery ny faniry Soerinaivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa dia nazavainy tao anatin'ity vidéo izay nataony ity. Aminy ihany koa dia mila manara-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC, fa tsy hoe izay solombavam-bahoaka akaiky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ihany no mitory dia tsy maintsy raisina. Kanefa amin'ny faniry Soerinaivo dia tsy azo atokisana intsony mihitsy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha dinina ny zava-bitany rehetra tany aloha, ka raha mbola sain'ny HCC ny anao an'io fanesorana ny Christine Razanamahasoa amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy io dia midika izany fa tany tsy misy lalàna intsony mihitsy Madagasikara. Ato anatin'ity vidéo manaraka ity ny andindiny mahakasika izany. Ary ahoana moa zany ty HCC ty? Itovy eritreritra amintsika ve sy ary anara-dalàna ve ny HCC? Any zany ny fanontaniana mipetraka. Amiko ny HCC dia mila manara-dalàna fa tsy hoe satria rehefa député akaiky fitondranana, député akaiky any Andry Rajoelina no mitory mandray mitory an'zareo any dia tsy maintsy azo ndraisina le izy, satria ny séparation de pouvoir dia milaza fa tsy tokony antehitra amin'ny mpitondrana ny président de la république ny HCC. Saingy fantatritsika fa ny HCC dia tsy azo itokisana na ray segondra ary. Ka mety io andray an'io fitoriana io ihany izy tsy ferana. Anjarantsika vahoaka amin'izay no mitsara ny HCC amin'izay fotoana izay hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna, ary za zany dia tena tehiteny hoe raha mbola sahan'ny HCC ny andehanao d'échéance an'io président ny Assemblée nationale io dia fa tany tsisy lalàna, tsisy fanjakana, tsy misy autorité intsony ao Madagasikara, dia mila ny vahoaka no mandray an'izay autorité vahoaka izay. Manaraka izany indray dia i Koutolila Maitsoambo no nanao fanambarana tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ihany koa mahakasika ny fanohanany tanteraka amin'ny fomba manontolo ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa izay nahasany joro, nahasana moka ny heviny momba ny hoavin'ity firenena malalantsika ity. Enoy ary zany fanambarana nataony Koutolila Maitsoambo zany. Salama dole. Za zany dia miaradia amin'ireo rehetra izay manohana Andramatoa Christine Razanamahasoa. Tena manohana amin'ny foko tanteraka ary amin'ny heriko rehetra sy izay rehetra mety azoko atao anohanana ny ady ataony amin'izao fotoana izao. Midera azy manokana zany amin'ny resaka amin'ny courage ananany, ny fahamarinana ary ny sens de responsabilité hoe ninina zavatra nandalo nalazana fa teo izy tamin'ny 2009 tsisy fanazavana hoe satria izy tamin'ny RD satria zao tsisy an'izany, fa androany izy mitapa-kevitra izy hoe tsy lasa tsony i Andry Rajoelina. Mahantra dia mahantra vahoaka ary ho aizy tsy firenena ity, tsy maintsy tokony mandray andraikitra nahoana nahoana.
Nokian'ny kotola maitsoambo mafy dia mafy kosa ireo solombavambahoaka eto Madagasikara ireo fa tsy mijery ny vahoaka matapitrisany izay tena tafiditra ao anatin'ny fijaliana tanteraka amin'izao sika miteny izao ary tsy mba mety ho tonga saina mihitsy ireo solombavambahoaka hoy izy fa dia ny hiaro ny tombontsoany manokana foana sy ny hiaro ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina ihany no tena ao an-tsain'izy ireo sy ataon'ny lahara-pahamehana izany hoe solombavambahoaka izay fidim-bahoaka tokony andray anjara amin'ny fampitana ny etaetan'ny vahoaka indray no vao maika mampidika izo antsika vahoaka kely maro anisa toy izao zany faneho-kevitra nataon'ny kotola maitsoambo zany. Misy fotoana ny olombelona hoe ninona zavatra niarahana sy natao dia rehefa tsy tanty izy dia mivoaka eo le fanahy sy le fahamarinana zay ny kahany zay tsy kahany retsy député RD sasany retsy zay manao tous les moyens tsy patroaka hoe alavitra ny Andry Rajoelina nareo ve député zany solombavambahoaka député ny vahoaka solonareo vava fa tsy ry Andry Rajoelina dia tsy misy fotoana mihitsy mba tonga saina hoe mijaly le vahoaka samy papa samy masipa tsy mba tonga saina mihitsy fa dia le hiaro le intérêt kely hoe ery Augustin viditrano any France manao belebe zavatra teny io fanirisoa dia iny zany tsy maintsy arovana kotokekoto i Andry Rajoelina ve no arovanareo fa tsy vahoaka 20 tapitrisa mijaly mitrombo vahoamana jereo ny dobony rano ny lalana manengany ny délestage manengany ny vidim-bary tsisy raha manjary amin'ny fitondrany Andry Rajoelina amin'izao fa lisan'ireo député ireo dia tena tsisy atodo mihitsy. Nosingan'ny koto manokana mihitsy ny solombavambahoaka Velotsara Paul Bert izay nitorin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena Christine Razanamahasoa teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana satria hita mibaribary be ny tsy fahaizany lalàna amin'ny maha-solombavambahoaka azy izay efa nokian'ny fanirisoerina avy teo ihany ary tsy misy zava-patany mihitsy mahakasika ny lalàna nefa izy no manao lalàna eto Madagasikara. Izao ara no voalazan'ny kotola maitsoambo mahakasika an'izany. Dia le raha ty le Paul Bert nitory ty tena azavain'ny olona amin'ny abidi fa tena tsy nianatra lalàna tsy zavatra fantany amin'ny resaka lalàna manona foatany nitorany ramatoa olona présidente ny ina moa zany assemblée nationale torinana amin'ny ina moa zany ACC tsy manaraka procédure tsy zavatra fantany mihitsy. Paul Bert ohatra reny ny député atsika olona anao lalàna nefa na mamaky fotsiny izy dia fantany zavatra tokony atao fa mety tsy mamaky teny kory. Zavatra iray kosa no tsy eken'ny kotola maitsoambo dia ny hetsika fangatahana fifampiresahana amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina no ny antony maromaro satria mbola maro no nangataka izany fifampiresahana izany hoy izy. Ho an'ny koto manokana nefa dia efa mazava fa efa ampy izay avinavina nasehon'ny filohampirenentsika Andry Nirina Rajoelina Mpahibe maso izay. Efa maro ny fangatahana fifampiresahana io hoy izy kanefa tsy mba nanaiky nanao izany fifampiresahana izany mihitsy ny filoha Andry Nirina Rajoelina hatramin'izay. Mila manakambo sika malagasy hoy kotola maitsoambo ary tokony hametraka azy amin'ny toerany fa tsy hanaiky ny fanodikodina nataony eto Madagasikara. Ndao indray ary no natao anatin'ity lahateny nataony kotola maitsoambo ity zany faneho-keviny zany. Ka misy zavatra tsy tovizana fotsiny za zany tsy d'accord amin'le hoe iresaka amin'ny Andry Rajoelina ifandamina aminazy. Inona moa ny ifandamina aminazy? Nangataka neny nareo candidat raika amby folo nangataka fionana allo iresaka amin'ny ina moa zany latabatra boribory tsy nanaiky mihitsy Andry Rajoelina fa reny valy nanaovany Andry Rajoelina nareo reny ny firy la primogène ny ravany ny zestiavany nanaovany arrogance ny Andry Rajoelina hoe tsisy masaka anatsilatsaka eto dia nareo ve nangataka ampilaminana ina moa zany amin'ny akanjo fotsy nareo ny andalana tsisy violence nangataka fampiresaka amin'ny Andry Rajoelina dia reny nanaovany anareo rehefa tsy resaka izy amin'ny fotoana reny rehefa reny navaliny vahoaka tokony tsy miresaka amin'ny tsony manano hambo tokony anakambo tsika gasy tokony ina moa zany ametraka anazy amin'ny toerana olona tsy manana BPC ve olona tsy zavatra nataona amin'ny fianana ve no manipuler Madagasikara gasy 20 tapitrisa. Manoloana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia naneho ny heviny ihany koa i kotola maitsoambo. Fotoana hoy izy izao
ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ampisehoana ny vahoaka malagasy rehetra fa manaja ny lalam-panorenana, manana ny volonté hanaja ny lalam-panorenana ny HCC satria efa maro ny tsy fanajana lalam-panorenana itapoky itam-pirenena nataon'ny HCC fa ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao dia natao ho an'ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina daholo fa tsy natao ho an'ny Madagasikara mihitsy. Toy izao indray ny famoahany izany fanehoan-keviny izany. Mitodika amin'ny HCC koa hoe be dia be ny efa niteny taminareo hoe fotoana zao kiondalana ahafahanareo HCC mandray ny andraikitrareo tsy manaja ny lalam-panorenana satria efa tsy averiko eto ny tsy fanajanareo ny lalam-panorenana tamin'ny io coup d'état institutionnel io za décision raisinareo rehetrrehetra dia tena natao any Andry Rajoelina dolo tsy mieritreritra ny Madagasikara, tsy mieritreritra ny rehetrarehetra, potehanareo ny tanitandalana, potehanareo rehetrarehetra fa zao be dia be miteny hoe mangataka aminareo zao fa za ndraiky tsy angataka aminareo hoe ataovy zay anarahana lalàna amin'io zavatra io fa ataovy zay ataonareo satria de toute façon nareo koa coincé koa nareo amin'ny HCC satria zao na nareo anaiky ny baiko ny andriamanitra nareo dia hoe anala efa hita zao fa illégal ny fitoriana ataon'ny IRD fa nazavain'olona zany ka efa hitanareo fa illégal fitanareo fa tsy manaraka lalàna tsy manaraka amin'ny constitution ka mbola ekenareo zavatra io dia anareo zay tsy tokony angatahana koa reo ekeo na tsy ekeo fa anjaranareo. Nametraka afatra ho an'ny vondrona toko politika miaraka amin'ny Andry Nirina Rajoelina ihany koa i Kotlilay Maitsoambo fa occasion zao ahafahana mivoaka amin'ireo antoko ireo indrindra ireo solombavam-bahoaka izay voatery tsy maintsy manohana ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Fotoana zao i Kotlilay Maitsoambo hialana amin'izany. Dia ho an'ny sasany iretsy TGV sy tsy haiko mapara tsy haiko izy daholo fireneko makimakareo dia fotoana zao fa nareo dia ohatran'ny voalavo ihany rehefa rendrika ny sambo dia tsy maintsy be dia be no tsy maintsy hitsoka be dia be nareo amin'ny RD sy ny TGV hitsoka nareo satria fantareo fa tsy tafatso ny Andry Rajoelina ina moa zany coincé izy eo ozabois izy eo dia anjaranareo no mitady lalina fa nareo mivoaka satria nareo nge teo nge ny azon'ny raha mataholo nareo azony tsindrialoko nareo dia tsy afaka miala koa tsy maintsy voatehanareo tsy maintsy manao ny Andry Rajoelina raha tsy manao ny Andry Rajoelina dia roahana ohatrany ka ny BDP no roahana teo raha fa tsy manao anazy dia député ve ina moa zany solom-bava-bahoaka ve dia terena hoe tsy maintsy anohana le mpitondra nefa le mpitondra amin'io zanany any andafy migalabona. Farany tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny Kotlilay Maitsoambo dia nametraka ny analiziny manokana ihany koa izy fa matoa ny filohan'ny anteny miera-pirenena Christine Razanamahasoa nasany joro nasana ny heviny mahakasika ny Madagasikara dia misy manohina izy ao ambadika ary misy zavatra efa atokisany ihany koa ao. Manaraka izany dia tsy manana kredibilité intsony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ihany Kotlilay Maitsoambo raha manaiky ny anesorana ny ramatoa Christine Razanamahasoa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy izay natao tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ka mipoitra tanteraka ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fangatahana fa raha tsy manaiky kosa izy anefa dia mbola mitohy ny tolona amin'ny fanovana ny Madagasikara amin'ny tsaratsara kokoa. Matoa ramatoa Christine Razanamahasoa sanana ho an'iny misy ao ambadika ao misy zavatra atokisany ao ary enjana be zavatra fantatrareo zany fa dia tena na ahoana ny issue ino zany HCC io nina décision hoentin'ny HCC na izy manaiky mandray an'le fitoriana amin'izay fotoana zay tsy manana crédibilité intsony izy tsy lalàna intsony Madagasikara tena baribary tanteraka ina moa zany ny fandraisany baikon'olo tokana raha ohatra izy manaiky an'io afa-balaka izy raha ohatra anaiky an'io tsy anaiky an'io izy dia mbola mitohy ihany nina moa zany ny tolona amin'le fanovana i Andry Rajoelina zany efa vaty maty zany. Maromaro ny fanehoan-kevitra izay manazava ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ity solombavam-bahoaka Velotsara Paul Bert ity ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Anjarantsika tsirairay kosa ny mandinika hoe aiza no tena marina ary aiza kosa no tsy misy lohany sy vodiny. Ity fanapahan-kevitra noraisiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity dia mampiseho mibaribary fa tsy misy lalàna mifehy intsony Madagasikara ankehitriny eo imason'ireo mpahay lalàna maro sy ireo vahoaka tena
tena tia tanindrazana. Fanapahan-kevitra olo-tokana no niraisina fa tsy fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara, ka tsy misy antenana intsony mihitsy izany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana eto Madagasikara. Ankehitriny dia efa azo raisina izany fa rehefa tsy mifanaraka amin'izay tiany fitondrana na izay metimety amin'ny fitondrana no hevitra avoaka dia esorina eo amin'ny toerany daholo izay masamijoro sy maneho hevitra. Zavatra kely dia kely no nanesorana ny Christine Razanamahasoa teo amin'ny mahasolombavambahoaka azy, asa mahay lalàna loatra angamba, ary mitovy amin'izany ihany koa ny any Hermanana Razafimahefy izay fanehoan-kevitra no nanesorana azy tsy eo amin'ny toerana mahalo olona azy intsony. Ka arak'izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola tany demokratika marina ve i Madagasikara raha izany zavatra izany no dinihina. Anjarantsika tsirairay no mandinika an'izany. Dia izay indray ny vidéo antsika androany. Aza dininy manao j'aime ny vidéo sy ny misabone amin'ny chaîne. Misaotra antsika rehetra miaino hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray.